Yesay. Wassalam daholy atsika jiaby. Yesay. Eto zany ny tenanay de tena tsy maintsy ikozy ihany koa zay momba n'ity resaka malaza be eto an-tanàny de tsy inona fa ny resaka tena alajaza sy ny famonoan'olona ny sorona ny retraretra de tsy maintsy mba ikozy koa ny tenanay hoe ahoana ny fomba fijerinay mpino ny zava-misy, ny fijerinay mpino ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany ny zava-misy izay tsy mitovy tanteraka amin'ny fijerinareo olombelona malagasy tsotra. Eto izahay de tsy mamingavinga sanatria an'izay nidira-pahoriana tamin'ireny zava-doza ireny, tsy mamingavinga izahay fa manazava fotsiny ny zavatra iny ty izy, ny zavatra tokony hazavainay avy amin'ny fomba fijerinay mpino, zay le fijerinay teokratika, fijerinay mpino hatramin'ny volondohanay sy hatramin'ny volombavanay, hatramin'ny zay le izy mikorapaka ohatran'ireny ondry ao ambala reny daholo le malagasy rehefa voakitikitiky ny ambodia ny andriamaniny, mikoropaka ohatran'ny akoho ao am-pisoko ny vahoaka malagasy rehefa miditra ny kary sy ny sakabelo mangalatra ny andriamaniny. Moa avy any tenanay tsy efa niteny hoe ny olombelona ny olana, eo amin'izay le izy tsy mandatsa sanatria amin'ny vavaladina ny lela, fa mba mizara kosa ny zava-dehibe. Ianao zay nanompanay iny razoky tao amin'ny komantera kopy ianao, tsy manozona anao ahako fa sady nanompanay ianao no nanompan'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, zany nefa isorako ianao fa ny fanontaniako anao hoe gaga amin'izay ve ianao razoky, raha tratran'ny zavatra ohatran'ireny zavatra hoe sy mban'ny olona tampoka ny zanakao ohatra ohatr'izany, ka zay le koziko hoe ny olana ho de ny olona ihany koa mbola mavita mamingavinga misaotra zoky tsy koa zany fa milay mankasitsaka de ohatran'izay le kozy rehefa mitranga zany le psychose de ohatran'izay le cause, rehefa mitranga le psychose de aiza amin'izay maharo anao amin'izay ve le fivavahanao sy le Andriamanitra zanaharinao le Jesosy, de andehanao ametsiny any PRRM, andehanao satria tonga amin'le efa fantatrao tsara fa misy manakorotana eto an-tanàna de iny tokotrany ianao fa nikorotana ohatran'le valala voakorotana, valala be mandry voakorotana, rovina ihany ianao vao valala be ny fo. De le resaka eto de ohatran'ny hoe mpitorin'ny fivavahana izahay na mpitorin'ny teny izahay fa zay ary veriko ihany mifandray ary tsy afa-misaraka ny fivavahana, ny finoana, ny fiainana, ny politika mivady aman-janaka ny harena, ny fahasalamana, fa zany le ny saratsarahana taty aoriana. De rehefa tratra zay ny lazaiko hoe rehefa tratran'ny ambodia sy ny karibeloha amin'izay de mikiropaka ohatran'ireny ondry ao anaty vala reny na ohatran'ireny akoho ao am-pisoko moa sa aiza moa tsy haiko le misy any akoho ao am-pisoko, zay ngamba le izy de manazava amin'izay hoe iza ary le kary, iza ary le sakabelo, iza ary le amboadia eto a Madagasikara, eto ambonin'ny tany, eto Afrika, any andafy, eto amin'izao tontolo izao. Olombelona reo, olombelona tsy nidiran'ny devoly fa olombelona devoly ary olombelona diabolika ary olombelona efa miaina any amin'ny afo be sahady de mbola eto ambonin'ny tany eto nefa tsy matahotra, tsy menatra.
misy zany olombelona zany ko, de inona ary ny atao zany amin'izany olombelona zany, de aiza le rafi-piaramonina, de aiza le rafi-panjakana, de sa de hoe alefa ny miaramila dia mamaindray zao ny tanaheny ambany tanàna satria de vakopy ianao azonao re izy rajoky satria mamaindray ny tanàna fa bon. Iza le ambodi de iza le kary, nanao an'ireny zavatra ireny. Olombelona ho areny fa tsy de vola zany, ary tsy olombelona ny safidiny hanao an'izany hamono zazakely, hamono olona satria tratra vokatry ny fitiavam-bola diso tafahoatra sy ny izay no lazaiko hoe efa any amin'ny afo be sahady de mbola eto ambony tany eto, ny fitiavam-bola, ny fitiava-toaka, ny fitiavan-doka, ny fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra, fitiavam-behivavy, de manaonao foana misy zany olombelona loatra zany mamono olona zany, misy ny olombelona mamono olona eto ambony tany eto. Ka tsy sarotra be ny cause hoe ny mpangalatra tova ve, ny mpanakorotana mpanao déstabilisation ve, mafia ve, ny mpanao magie noire ve, sa zany rehetrarehetra zany mitambatra ve. Fa zany rehetrarehetra zany mitambatra, fa raha ny tena marina ary eo amin'izay le point de vue anay mpino ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany, raha ny tena marina ary de ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany mihitsy ro ao ambadiky n'izao rehetrarehetra zao, efa verina hieto hiany, averina eto hiany any zay. Tsy mandatsa ho fa mampianatra, ohatran'ny mpampianatra aingako zany, tsy mampianatra fa mizara. Tsara ny mizara no manome zava-manome kely de zay le izy mizara. Ezana mipetraka nge le fanontaniana filozofika ho anareo izay afaka baky. Ezana ary ny lanitra sy ny tany ary ve ny namono an'le zaza sa ny olombelona, de hoy izy ahako hoe ny olombelona avec la permission de zanahary ny lanitra sy ny tany namono an'le zaza, satria raha tsy nahazo alalana tamin'ny zanahary ny lanitra sy ny tany de tsisy maty eto ambony tany ary tsisy velona. De my point de vue ako zapino coraniste slamiste coraniste islamiste, de tsotra be le izy. Tsy manana protection anareo tsy manana protection ny olombelona, indrindrandrindra ny olombelona, ny olombelona diso fivavahana, zay fotsiny le izy. Ny olombelona diso zanahary, zay fotsiny le izy. Hoe mpamono olona sy ny mpanao sorona sy olona minomena foana, fetsifetsen'ny satana fotsiny amin'ny resaka viravirain'ny satana amin'ny resaka vola sy arena fotsiny de mampiantra ny abibiana sy ny adalàna ary ny herisetra. Olona efa any amin'ny afo be ho azy zany olona tsy haiko hoe mbola olona mendriky ny velonaina ve ny olona ohatr' zany, ry olona mpahay lalàna sy ry olona mpanao lalàna sy ry olona nianatra lalàna sy ry olona be lalàna sy ry olona lalàna. Fa raha ny olona ohatr' zany ange ny tratra de tapahan-doha de mety mba tsy satsona ny sasany ery amin'ny rova, isan'le fanapahan-doha eo amin'ny rova, andao eo atao indray alefa, andao alaina sary, de tapahan-doha ao zany zay olona tratra manao zavatra mamono olona ohatran'izany, indrindrandrindra moa fa zazakely. Fa io koa avy any Afrika koa io, fa any Afrika koa nge fa ela be ny ohatr'izany, tova ny Alain Lerony, bobotana zazakely, masona zazakely, satria hoa minomino foana. Rehefa zatra minomino foana de lasa manaonao foana,
de avy eo idiran-doza am'izay de idiran-doza amin'ny firenena de olombelona ny manao an'izany fa zay no lazaiko hoe iny efa resaka point de vue tena resaka teknika sy gendarmerie sy polisy ny tokony sy ny politika ny tokony hiaro ny vahoakany sy hiaro ny taniny fa za tsy hiditra amin'iny resaka politika iny fa hiditra amin'le resaka mahazatra de le resaka mazika sy le resaka tsika maso ary le resaka finoana sy le resaka zanarin'ny lanitra sy ny tany de hoy aho hoe tsy manana protection ianao matoa tratran'ny zavatra tratran'ny loza zay indrindra raha namaky baiboly zay ho aleko aziko hoe mba vakio ihany le baiboly fa ianao le tsy mamaky an'le baiboly ange mo mahatonga anao homeloka any amin'ny andro farany le baiboly sy le alikoraniny inona moa ny voasoratra ao anaty baiboly inona moa ny filozofia amin'ny baiboly filozofia amin'ny baiboly hoa de firenena manana sy ny coran de firenena manana ny andriamaniny du point de vue théologique zany ny fomba fijery amin'izao tontolo zao fa tsy point de vue laïque ny andriamanitra Israely ny andriamanitra ny Sirianina ny andriamanitra ny Gentilis ny andriamanitra ny tsy mifora zany ny resaka ao anaty baiboly fa tsy hoe resaka sarotra be akory hoe mathématique de logarithmique de l'exponentiel de le je sais pas quoi de le je vous emmerde mon tapitra miakatra tantara mahafinaritra ohatr'izany kely ao anaty baiboly fa ohatrany tsaha misy mandrarana reo de hoentiko am'izay le izy hoe inona am'izay le tiana lazaina ao anaty baiboly zay le koziko hoe andriamanitra Israely andriamanitra ny Gentilis de andriamanitra ny ady de miady de mivavaka de mino de miady zay ny ao anaty baiboly ary zay ny ao anaty coran ary zay ny fiainana fa tsisy akoatr'izay ka samia ary manana ny andriamaniny ka zay le olana teto Madagasikara le andriamanitra ny jasy Jesosy de tsy mahavotra ny jasy tanareo le izy tanareo ny kozin'ny tena rasta sy ny kozin'ny vika sy ny kozin'ny adala mba hampianatra ny endry mba hizara amin'ny endry tsy maharo anao malagasy ny andriamanitrao ny zanaharinao zay te Jesosy ny sasany moa zany de efa losifera Satana ary Beljaboba ny zanahary no matoa hoe mamony zazakely sy manosorana zazakely zany herisetra ange zany herisetra tahaky n'inona fahabibiana tahaky ny ahoana vokatry ny fa zay lazaiko ny olombelona ny devoly sy ny olombelona ny olana vaza manala devoly zany ianao pasitera olo loatra zany reo afaka ohatry ny ahoana ny devoly ny lohany tokony esorina fa tsy ny devoly ery amin'ny rova na Tsiperiam-pamarinana de manaova zay mbola sa ny doany ny ary amin'ny doanina ny tokony fehezana hoe iza ny miditra eto de iza no mivoaka eto fa ry afrikanina be ny ampidirinao eto ry mon ami satria ianao nahazo vola be tao amin'ny doanina satria mibanaka ohatry ny reny miditra ao amin'ny clodoka de mivoaka amin'ny makarakara reny ao amin'ny tena doanina ery mpanan-karena sy ery be vola be no milalao vola ao amin'ny doanina de manao vilany vidy 4x4 be raptorsa manao vakansy any Dubai de miditra am'izay ny tiza ny afrikanina be mpanao mazisy ny mpamon'olona be sy ny retsaretra de mandripandripaka ny akizanao toute façon mafiasy ny resaka zao nge le izy raha olona zao nge le izy fa tsy kopinareo jerevo ny franc-maçon tsy haiko hoe za ve no hoe diso ve reny asehoan'ny lerony eny amin'ny tena eny amin'ireny tena hoe hainy vaky jery sy retsaretra reny fa ny franc-maçon ange raha tsy diso misy an'le manao an'le ohatry zao rehefa le iny ty izy rehefa le manao an'le sermon amin'le franc-maçon de misy an'le signe ohatry zao
De zay ny loziko hoe jerivo tsara reny teny Ambotsirohatra reny. Ohatr'izao ve reny sa tsy ohatr'izao? Jerevo tsara reny tamin'ny androny tena hoe filoham-pirenena anankiroa ange zao ny tena hoe tady anao terrorisme rehefa nesoran'ny vahoaka teo e. Ny ray mbola eto verina teto satria tsy nanaiky. Ny ray io aiahino ny rehetrarehetra io fa tsisy miteny ny rehetrarehetra hoe manao terrorisme amin'izay ny FFKM sy ny SADC ikozy hoe zay foana ndre inona moa zany ny tokony hahagaga anareo amin'izany? Tsy hitako hoe ny tokony hahagaga anareo amin'izany raha olona. Zany ny fiainanako, any rehefa vendrana sy nandraka. Ahoana moa zany? Ahoana moa zany? Raha ohatra ianao io zao manana 3000 milliards de tsy fantatro de dollars za tsy fantatro. Ahoana moa ianao no tsy lasa hafahafa? Lasanao terroriste? De raha ohatra raha misy olona anankiray malagasy omeko 5 milliards hamono zaza anankiray, hamono olona anankiray, isaky ny zaza, ataoko hoe 5 milliards isaky ny zaza zany, 5 milliards de francs zany, 1 milliard d'ariary isaky ny zaza. De mety ozy izy hoe andeha hamono 9 ahako, na 7 ahako, na 20 ahako, de milliardaire amin'izay. Ka raha misy olona manana 3000 milliards de dollars na 3000 milliards d'ariary na tsy haiko, satria diso nangalatra loatra ary diso titena loatra ary diso cupide loatra ary diso maty-karena loatra, de misirikilina amin'izay le vola be ray contenera. De ho gaga ve zany nareo hoe hisy zavatra sy apiatra amin'ny fahabibiny amin'izay raha olombelona aloha amin'izay mba hiadana rapitso sy rafakapitso? De iza raha aminareo, iza raha ny olona tsy tante hanao zavatra ohatr'izany ohatra? De ohatran'izay momba ny aizana sy ny tena zanaky ny aizana sy ny lalao anatin'ny aizanao zay mila hidivana mazava ho azy. Fa zay no lazaiko hoe fomba ahoana ny hidivana ny aizana ary? Olona eritrereto hoe olona maherisetra ary ve? Olona ratsy fanahy raha ve? Nomenao 3000 milliards de dollars, menao fahefana, menao fanjakana. De ho gaga ve ianao averiko ihany le izy? De ho gaga ve ianao hoe tena anao terrorisme amin'izay izy aveo? Angalatra izy aveo? Andainga izy hamono olona izy? Zay no lazaiko hoe ny olona na ao atokantranonao ao raha mino fa ny olona fa tsisy olana ao atokantranonao raha tsy ny olona. Raha ty mba misy olana ao atokantranonao. Ka olona ohatry ny ahoana ny atao mitondra ny firenena? Somena 3000 milliards, somena fahefana, somena an'izao rehetrarehetra izao. Ny olona rehetrarehetra io ve? Ny côtier ve? Merina ve? Ny civil ve? Militaire ve? Ny kristianina ve? Ny protestanta ve? Ny katolika ve? Ny sunnita ve? Fa azagaga ianao ka. Ianao ve mieritreritra ny frantsay tsy mambadika izany zavatra izany? Colonel Ratsimandrava raha teto mbola amin'ny frantsay no namono azy raha ny fijery ny tary azy théorie supposition. Satria ny fanjakana vazaha sy ny fanjakana frantsay sy ny fanjakan'ny olona, fanjakana mpamono olona fa tsy fanjakana mivavaka amin'ny Jesosy ohatranao.
Ka raha vao ianao no tady azoazo fahefana sy inony fahafahany eo, de mazava ho azy fa maty ny tombotsoany, de mazava ho azy ataony zay aharipaka anao sy hanamono anao izy, ngamo izy tsy namono anao matoa ianao taraiky ohatr'izao, ary ngamo ianao tsy mahavaly azy matoa ianao taraiky ohatr'izao. Tsy zeniko izikeko ianao taraiky any amin'ny Jesosy ka. Jesosy maraina, Jesosy hariva, Jesosy atoandro, Jesosy ery, Jesosy ety, eran'ny radio. Fa tsy maharo anao le Jesosy amiko loha hatreto, tsy haiko hoe adala ary avesa miviga, tsy haiko. Tsy naharo antsika le Jesosy, tsy naharo ny tokantranonao, tsy naharo ny fianakavianao, tsy naharo ny firenenao. De mipanika amin'izay ianao rehefa tafiditra ho aly ambody ao anaty vala, maka ny Andriamanitra ao, de io zanaka mamitsika io, ny Andriamanitsika eto an-tany, de any mihitsy mikitikity amin'ny maherisetra, tsy izay, tsy izay salamo, tsy izay rasta ny maherisetra, tsy hanao an'izany zay, inona moa ny anaovanay an'izany hozy nareo ohatra ary, raha tsy olona tsisy atao zay ka. Aleonay olona tsisy atao, zay hanao an'izany zavatra amin'ny resaka tsy finonom-poana, amin'ny resaka fitapitaky ny devoly satana, sy amin'ny resaka fitiava-karina, fitiavam-behivavy, fitiava-toka, olona tsy zay lazaiko hoe fa olona any amin'ny afo be sahady, ary be da be ny olona loatra izany, fa tsy hoe vao mivoaka ny tsano olany tsano de efa be da be ny olona loatra izany, manana fotom-pisainana biby oatra izany, mirefarefa amin'ny tany de gaga avy eo. Fa na io masonao mivandravandra ny rasta sy midiridiry be mijery any rasta io rehefa mivoaka ny trano, ianao hoe mieritreritra hoe tsy hodorana any amin'ny afo be io masonao io? Io toe-tsainao mirefarefa amin'ny tany be felonana sy misitona an'izay mbo tafiakatra sy ory hava-manana sy ianao mieritreritra tsy dorana any amin'ny afo be io toetranao io. Zay no lazaiko hoe gaga amin'izay ianao rehefa kitikitiha, rehefa tongavany Zanahary ny lanitra sy ny tany amin'izay, satria zay no lazaiko hoe tsisy fahoriana mitranga aminao raha tsy avy amin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany zay, ary tsisy fahasoavana mitranga aminao raha tsy avy amin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany zay. Zavatra rehetra hitranga aminao sy ny zavatra rehetra mitranga eto ambony tany de avy amin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany zay, ary hatramin'ny vitsika vao isa, ny volon-doha vao isa, hatramin'ny fasika vao isa. Fa ho aiza ary ianao zany, de eo le goziko hoe misy ozana ao anaty baiboly ho an'ny olona manana ny Andriamanitra Israely. Fa vakio ny baiboly, fa zany angano sy ny Facebook sy ny zavatra tsy fantatro ny lamody sy ny inona koa, ny série sy ny TikTok sy ny tsy fantatro tsony foana ny atao mameno ny fiainana, de avy eo rehefa mitranga ny loza de tsy mandatsy aho sanatria. Fa ohatran'izany ny fomba fijery mipino, fa tsy hoe ohatry ny ahoana akory mipino ny Zanahary ny lanitra sy ny tany. Fomba fijery teolojika, Andriamanitra, iza ny Andriamanitra ao, de zay no ao anaty baiboly, zay ao anaty Coran. Raha ny teny zao ny fomba gasy hoe ohatr'izao ny anay, de ohatr'izay zany ny Andriamanitra ny raha zokibe reny, izy ty zokibe raha ankoay, samy manana ny Andriamanitra de azy ny azy. Fa ny anahy Andriamanitra Zanahary ny lanitra sy ny tany zany resahako zany, ka zao le goziko hoe ianao mifora, ianao malagasy, donc ianao zany tafiditra ao anatin'le sibla ny Zanahary ny lanitra sy ny tany sy le taranaka masina, de inona ny fifanarahana, inona ny atao hoe finoana, inona ny atao hoe fivavahana, inona ny fifanarahana Zanahary ny lanitra sy ny tany amin'ny olombelona sy amin'ny firenena, na ialahy mihavana amin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, na ialahy homana ny urinina ny lahy. Zay fotsiny le raha namaky baiboly ialahy, raha namaky Coran ialahy, de zay fotsiny le fiainana, zay fotsiny le fivavahana du point de vue théologique, du point de vue an'olona pino an'Andriamanitra ohatra anao raha malagasy. Samy mba te hiadana, samy mba te hanao vakansy any Folo-pointe Saina Sainte Marie sy any rehetrarehetra ange, de anana 4x4, de anana ankizy bôgôsy kely sy manja kely be da be. Ary arak'ile kozy hoe samba-tsa sy ho finaritsa, samba-tsa toko izay. Fa zay le koziko hoe voakoropahan'ny olona kely satria zaiko.
olona tsy zazakely manao briselisy manao mipidika ry nomena 3 000 milliards de dollars de gaga am'izay fa zay koziko hoe diso viara ikozy an'izany eto fa ny aho tonga de hitsitsiko diso viara hiteny hoe filoham-pirenena roa nanao terrorisme teto rehefa voaboty ny vahoaka noho ny adalany le ray tsy nety mihitsy fa miverina de le anankiray tsy maty voalavo akibo nefa ka nosa lalasany tsoka faratsiraka dide tsy nanao an'izany tompoko lahy tsy nanao terrorisme tompoko lahy Zafy Albera tsy nanao terrorisme de eo koziko hoe tsy manao rasisme fa anjaratsika mandinika tsara hoe taky ny ahoana le zava-misy de aveo jerevo tsara fa le pomban'le le sasany le ohatsy ikozy bobaka sao de iso eto sao de injehan'ny sasany eto vonon'ny sasany eto mametsiny an'le anankiray hoe tsy mahazo mody eto lahy any lahy nefa izy ary tsy nety mihitsy raha tsy nody de nanao bomba artisanal tao Antananarivo eo korontaniko ty ary mbola izy ihany ko no napitikizo an'la tao amin'ny Sadek de laha ve mieritreritra tsy miasa le 3 000 milliards amin'le Sadek tsy miasa le 3 000 milliards amin'le déstabilisation nisy anankiray efa traingo zao le nikozy hoe doriny ny bus traingo e lahy de mody ianjay nikozy iny lahy ve de ho any lahy zay minuit aloha de iany lahy e lahy fa raha za tsy minuit akamako ny vive lia zara zao anao hira pankoroky Gemini ny titre raha azoko atao projet anankiray zay vive lia fa zany hoe reny kosa efa tsy atsony reny zoky fa tsatsa zoky tsatsa tu es brûlé mon gars tu es brûlé andory-bus e lahy miasa ny diseny kozika aiza le solution aiza le fanavozana fa zaho manana Andriamanitra vaovao be finoana vaovao be ho an'izao tontolo zao sy ho anao efa maty ara-panahy ny ahy zany efa tafiditra ao daholo na resaka développement personnel, resaka magie, resaka politika, resaka zay tianao rehetrarehetra de ray daholo saformainy to fa tsy hoe samy mandeha samy mitady reo de hoe veo am'izay gaga ho ary efa le désordre sagrandi azo de eo vao hoe akory lahy ka zay le koziko hoe iny efa de fo ara-teknika le tsy maîtriser an'le sécurité iny malgré ary be diplôme sy ry Sorbonne sy ry be palitao sy ry wawawa zay eto de manany CCS zao de hoe zay eto de manamerika ny tena blabla de mipatati patata de le mpanao politika efa fozahorany efa tsisy mpandraraha efa tsisy mpieno efa tsy natafavoaka baolina hatram'izay efa horesin'ny fanavozana efa dinosaure be daholy de mbola iseho aninona indray lahy hoe zay de manankihana elahy manankihana fa miodikodiny elahy raha malagasy de manao boucle infini jusqu'à la mort ka araky ny koziko hoe entiko any amin'ny théologie le izy fa za tsy hiditra any amin'ny resaka teknika aho fa entiko any amin'le magie tsy naharo anao ny Jesosy anao de mikoropaky ianao rehefa tratran'ny abibiana sy tratran'ny fahoriana ao an-tokantranonao fa angamo tsy efa nazatra anao ny fahoriana sy ny fahabibiana fa angamo tsy efa nazatra anao ny ady tamin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany raha malagasy mandrakity ny androany mbola tsy fay ihany ianao zay le izy za zao mikozy eto mbola fitiavan'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany ianao ihany ny nanalany an'le
zazakely, za tsy tenitsony hoe zandrikely fa zazakely manao brislisy mipitiky de zay tsatsako de tonga de nilatsaka ny pipi. Ohatranahy ihany le ry, za koa zazakely, jere za koa ke zazakely fa za aloha tsy manana 3000 milliards de tsy maintsy katatasiaka eto indray alohako. Azo aloha mba hanana 3000 milliards ohatran'le ry. Fa isory zanaharin'ny lanitra sy ny tany fa efa voadaka teto indray aloha ny Tiran tamin'ny 25 décembre 2025. Ary averiko tsara raha tsy nitsangana ny basy tsy nisy zany. Ry be civil sy ry pakala militaire sy ry pakala mainty hoditra sy pakala côté. Raha tsy nitsangana ny basy tsy vita ny révolution. De nitsangana ny basy de nandry ny tanàna. Iankaviana hitoy foana zany izy fa indren'ny tafika malagasy zany ka tsy famono sy fandratra fa samy andia salegy, samy andia jojoby, samy andia tsapiky. Samy andia bagasy, samy hira bagasy. Fihavanana malagasy. Fa ny anahy taritoka aty amin'ny resaka teolojika ho le izy. Ry olona tsy namaky baiboly ka meloka, ry olona tsy namaky coran ka meloka vakio ny baiboly. Fa na ianao mihavana amin'ny Zanahary, na ianao miady amin'ny Zanahary, zay ny fiainana. Ka rehefa miady amin'ny Zanahary ianao de tsy haresy azy. De hitombo tsikelikely ny fahoriana eo amin'ny fiainanao araky ny baiboly. Aresy anao ny fahavalonao, anafika anao ny fahavalonao, irahan'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany ny fahavalonao, anafika anao, anao feherano anao, ra zanak'Israely. De ho avy amin'izay ny fotoana, homana, nirinina anao ianao, mba tsy tenenako an'le teny anankiray zay malagasy, tena malagasy fa zany hoe manahirana. Homana nirinina anao ianao, ary homana ny déjection anao ianao, satria tratra ny feherano, tratra ny fahavalonao, ry zanak'Israely, rehefa namela, nanary any Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra ao, fa nanompo sampy, nanompo inony Andriamanikafa. De inona ny anjoanao? Zay fotsiny le fiainana, de zay fotsiny le politika, de zay fotsiny ny zavatra rehetra. De averimberinay zany ny fomba fijerinay, mpino any Zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Zanahary izy ary ny ahavotra anao amin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Jesosy ve ahavotra anao eo anatrehan'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany? Niangatra tomponao ve? Ny mpamosavy tomponao ve? Ny razana tomponao ve? Ny sikidy fimbinanao ve? N'Andriamanitra ivavahanao isan-kalahady, isak'izao fety rehetrarehetra zao isam-bolana, mandritry ny taona ve? Nahavotra anao raha malagasy, ka nahampanankarena anao, nahasambatra anao, nanananao protection, de tonga amin'izay ry mpanao iny ty mpanompo devoly sy mpanompo angatra rehetrarehetra mpanahita bokina devoly kely tary de hoe ndana vonoiny zazakely, andana vonoiny ohatr'izao, andana vonoiny ohatr'izao, fa iza moa ny mpamony zazakely eto akoatran'ny Israelianina, ny Jiosy ankehitriny, sy ny Donald Trump ao Palestine. Iza 15 000 ange ny zazakely atao sorona ao Palestine, zazakely sunnite atao sorona ao Palestine, tsisy miteny zao tontolo zao, zaza mambevavy. De avy eo ny jihadiste menatsiny, tsy hoe miencourager ny jihadiste, tiako tenena hoe le lazaina fa jihadiste, satria tadidio jihadiste zany terme firon'ny vazaha nalikanan'ny islam sy ambaninan'ny islam zany. Averimberiny RFI foana zany ao anatin'ny ray andro ngamba miveriny 100 zany nao ke isainy ry RFI verimberina ny jihadiste. Ialahy tsy miresaka any Palestina sy ny zavatra ataon'ny Jiosy sy ny zavatra ataon'ny izy ny zavatra ataon'ny kristianina ao Palestina mamony zazakely, kristianina protestante mamony zazakely, mamono vehivavy, tsy tahotra tsena teo mason'izao tontolo zao. De ozy izy zay hoe ahoana moa zay tsy hiteny hoe avereny Hitler, normal ny nanaovany Hitler amin'ny lisan'ny Jiosy ireo. Ny Hitler tovy amin'ny nataon'ny Hitler ihany ny ataon'ny lisany tsinonako.
Nefa lisany manao an'izany amin'ny anaran-janaharan'ny lanitra sy ny tany zao, raha hanao an'izany lisany dia any amin'ny Chine ary atao, any amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra atao zany raha sahala isany. Any amin'ny Japonais, any amin'ny Indiana, any amin'ny Hindou, reo aripaka raha lehilahy lisan'ny kristianina sy jiosy reo. Fa azany kozainy lisany ny musulman, ny islam, mba tsy haritry lisany eto ambony tany eto. Corée du Nord zao io tsy kitihan'ny lisany, fa tsy haritry lisany ny islam satria ny islam en vérité. Ka zay koa izy hoe tsy maharo anao raha malagasy, na ny diplômanao, Andriamanitra ange zany. Ny arenanao, vola mankarena topoinao amin'nao olona, anaovanao an'izao, ivarotanao tena sy ny etsera, tsy maharo anao. Jesosy tsy maharo anao, FFKM tsy maharo anao. Satria araka ny koziko ao anaty baiboly dia misy an'izay teny zay ary miverina tsara tarehy zany any amin'ny Coran. Tsara tarehy mihitsy niverenana zany any amin'ny Coran. Hoe na ianao mihavana amin'ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany, na ianao miady amin'ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany. Ka raha mbola Jesosy ny Andriamanitra raha malagasy mbola miady amin'ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany ianao, ozy ny adala, ozy ny rasta. Raha mbola ny FFKM amin'ny fiangonana, ny Andriamanitra ao miady amin'ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany ianao. Raha mbola amin'ny famadihana, ny falalaovana faty, ny fisotrotoka, ny finanana kisoa, fijangajangana rehefa tonga ny fety, mbola resaka païen daholo ake zany rehetrarehetra zany. Ka raha zany ny andaninao ny arenanao sy ny rehetrarehetra dia miady amin'ny zanahary ianao. Raha mbola ozy izy ianao hoe za tefa tsy mino an-janahary, fa zay tiako ny ataoko miady amin'ny zanahary nge ianao zany. Tsisy ankoatran'izay ilay position anao eto ambony tany eto, na ianao miady amin'ny zanahary, na ianao mihavana amin'ny zanahary. Dia rehefa miady amin'ny zanahary ianao dia hoavy tsikelikely aminao amin'izay ilay fahalovana, aminao, amin'ny taranakao, amin'ny arenanao, amin'ny fahasalamanao, amin'ny fahasalaman'ny taranakao. Na ny mpino an'Andriamanitra raha mbola tratran'ny fitsapana, ary Joba sy rehetrarehetra, Aioby izay ty amin'ny tena salama, mbola tratran'ny fitsapana, mbola tratran'ny aretina sy ny rehetrarehetra, ka maika fa ianao manao tsinitsinina ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany. Ka zay ko isika hoe za mino fa mino ianao vahoaka malagasy satria ianao mifora ary taranaka mifora. Fa zany lazaiko zany ny fivavahanao fa tsy ny fivavahan'ny io foroporononao io, izay fotsiny ny fandrosoan'ny zao tontolo zao sy ny fandrosoan'ny taninao. Raha mino ianao fa raha tsy zay dia andanario le baiboly fa azavaky. Andanario le baiboly rehefa tsy vakiana raha andanario le Coran rehefa tsy vakiana. Dia zay mahatonga anao kapohan'Andriamanitra sy kelikely, dia araka ny koziko hoe kitihan'ny zanakao. Dia mikoropaka ianao hoe hoaiza, dia ametsiny amin'ny PRRM ianao, ametsiny olon-kafa ianao, ametsiny ny mpanao mazia ianao, ametsiny ny mpanao ratsy ianao. Ka mpanao ratsy sy mpanao mazia sy ny rehetrarehetra, efa teo foana hatramin'ny mbola kely ke zay dia efa nisy mipakafo sy mipangalazaza. Namotsykobinareo hoe ny zanaky ny sasany mihitsy ary ny ataony sorona ho amin'ny Moloka. Ao anaty baiboly zany. Dia hoe Jesosy naharavan'izany rehetrarehetra zany ve? Satria tonga Jesosy dia hoe mifafako izany rehetrarehetra izany zanako, fa mifankatiava ry zanako, dia milamina ny fiainanao ry zanako. Tongava atsy amin'ny fiangonana isak'alahady maneno ny lakolosy amin'ny enina miaraina. Dia fafany Jesosy daholo zany, tena Jesosy daholo zany rehetrarehetra, ady be tena filozofia be gravy be, lalàna tsy lalàna, politika tsy politika. Tany amin'ny testameta taloha zany ve sanatsila? Dia tonga ny Coran. Ny Coran tompoko dia fifangaron'ny fivavahan'i Jesosy, tiako tenena hoe fifangaron'ny testameta vaovao sy ny testameta taloha mitambatra, ohatry ny alliage. Zay no atao hoe Coran. Zany hoe ny Coran zany sady mbola miresaka ady, ohatran'ilay testameta taloha, miresaka politika, ohatran'ilay resaka testameta taloha, miresaka teolozika enjana be, ohatran'ilay testameta taloha, ary miresaka fanamelohana enjana be, ohatran'ilay testameta taloha, hoe hoan'ny olombelona sy hoan'ny fanjakana impie eto ambony tany. Hoe tsy afa-maina amin'ny zanahary zany lafa simba lahy, na ela firenena mino any zanahary, na ela firenena ho simba, na ela olombelona mino any zanaharan'ny lanitra sy ny tany dia mihavana aminy,
na ela olombelona ho simba de araky ny kozika eo kitihany am'izay ny arenany lahy, kitihany zanak'elahy, kitihany fahasalamany lahy, satria elahy netehatra tamin'ny vola, netehatra tamin'ny tena keliny lahy, netehatra tamin'ny saikely lahy sy ny sandriny lahy, fa tsy ny raraha azy ka tsy Jesosy hoa ny ahafoana an'izany rehetrarehetra zany, na maha kristianina lahy na maha sunitany lahy na maha izany lahy. Zay ny kozika hoe tout est magique et tout est théologique sur cette terre. Ary mifandray daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny anazy zao ataoko zao resaka sady développement personnel ihany, resaka politika ihany, resaka fiantsona ihany, resaka sosialy ihany, resaka mifangaro, resaka toe-karena, fandray resaka miaramila, resaka militaire, fandray daholo zany fa raha ho tsaratsarahanao zany any amin'ny fikonan-doam-pirenena hoe andao tsika resaka kely an'ity, resaka kely an'roy, resaka kely an'ity de ozy izy hoe 0/20 l'universitaire CSS 0/20, ny mpanao politika 0/20, daholo lisan'ny rehetrarehetra singe savant mifagnome diplôma sy mifagnome voninahitra eto amin'ity firenena ity, tsisy ny permission any Zanaharin'ny lanitra sy ny tany akory. De eo lisanao avy mikorapaka de jereo efa en voie de disparition ty Madagasikara lisany ity, na ny artiste reto efa en voie de disparition daholo satria tsisy mpandrarako. Zao zandry kely mpifokarongony kely rehetrarehetra zao de alefa ao amin'io télé io daholo satria navita do ré mi fa so. Sasany ary efa manao tsinjery tamin'ny mbola kely mihitsy alefa ao amin'io radio sy télé io de ny mahagaga sy ny loza de mandeha le izy ary be da be mpakafy. Mahazo 2500 milliards de vues sur les net et sur les réseaux sociaux. Nefa ninona ny rano lao? Ao na moa le bombo sikarete tokana tsika bombosy. Zafady lesy Zanja Malala. Zafady lesy Zanja Malala. Fa raha anao an'izany lahy de tsy maninona fa any an-trano ny lasy any amin'ny tanàna lany. Fa mamotika le manao contribuer amin'le disparition an'ny artiste eto Madagasikara ela, de reo olona ao amin'ny radio sy ny tena télé sy le organisateur ana événement izay matim-bola koa sy matin-karena koa de micrée événement satria zay ny anarana tatsy amin'le université fozahorana, université privée fozahorana tatsy hoe communication de journalisme. De atosika le olona mirahira fahatany sy mirahira foana sy miteniteny foana sy miteniteny fahatany tanora ankehitriny satria efa diso vendrana sy diso kondrana sy diso tsisy atao loatra ary diso zanaky ny kondrana sy zanaky ny vendrana ary zanaky ny tsisy atao loatra de reny ny atosika de mena muzika awards sy ny rehetrarehetra ohatrany any États-Unis sy ny rehetrarehetra de quel petit monde de merde eto amin'ity Madagasikara ity. Raha par rapport amin'le monde vrai eto ambony tany eto, iny efa azagaga ianao ry malagasy fa ino fanananitra ny andafy ary nge efa ohatr'izany daholo e. Ry maître Guy Sarianina ve nenony lahy am'izao sy taovy sérieux izy bainina. Mekely ny tany, voasoratra ao anaty Coran zany, mekely ny tany, ary mekely ny artiste en voie de disparition satria araky ny kozika hoe jusqu'à tonga de hoe potika tantera miady amin'ny Zanahary miady amin'ny Zanahary. Tsy manontany tena kory hoe reny soavaly sy reny rehetrarehetra rameva sy ampondra nataony Zanahary reny nge Zanahary nanao an'ireny de namorona ny moto sy ny rehetrarehetra, tsara ny moto sy ny rehetrarehetra fa jereo ny moto par rapport amin'ny soavaly na ny avony na ny angezany na ny atsara. Ohatran'izay koa le rongony, misy rongony par défaut satria ianao mieritreritra hoe Zanahary rehefa nanao olombelona de tsy nanao rongony izy ho an'le olombelona. Fa misy rongony tonga de par défaut ho an'ny olombelona teo de ny raharanao indray le izy de nenjehanao tanao le izy. De avy eo Jesosy ozy izy enao fakatiavana ozy enao fitiavana de avy eo ny sasany manao terrorisme tampoka am'izay satria miliarderako rehefa eo am-pelatana ny kondrana amin'ny miliara de ohatr'izany ny hafaranako ny fahefana sy ny fanjakanako. Petraka ange ny fanontaniana olon'olom-pona ohatran'izy indray no apetraka eo amin'ny fanjakana io ankoatran'izao olona efa niady zao tsy olon'olom-pona le olona eo am'izao satria olona niady. Olona nanangana basy sy nanangana fanjakana, nanongana fanjakana, niady tamin'ny fanjakana, niady tamin'ny ratsy fanahy. Fa le tiana ho apetraka ankoatran'ny olona eo zany de olon'olom-pona iza indray ny apetraka eo. De angalatra 4 miliara indray de
tsy hoe navita lalana kely tery alaragana navita inona kely tery de hoe tay amin'ina ohatry zafady tompoko hoe enja fola hoe enjany alahy tsy jerevo le amiko zany le olona hoa mbola olondia na mamy fotsiny le olombelona am 2026 mipataloha tsy mekanjo fa ny sasany moa zany de efa tsy mekanjo tsy mipataloha tsony le any andafy fa ndraindray koa nge reny culture contre culture koa reny zay mahatonga anazy de manakihana loatra na mipelaka na ny na ny nudiste na ny tsy fantatro satria contre culture nefa raha vao contre culture koa de va ceux qui sont les ennemis de nos ennemis sont nos amis contre culture de va namanay raha vao contre culture am'izay lafin'izay zay de tsy manakihana mipelaka tsy manakihana ny tena zay mivika rehetrarehetra eto ambony tany eto re nudiste ny tsy haiko contre culture ny drogué ny tsy haiko ny vagabond contre ny lisan'ny universitaire sy lisan'ny fiangonana sy lisan'ny mpanakarena sy lisan'ny bourgeois vakio amin'ny baiboly de fantaro fa tsisy protection ianao matoa voakitika ny zanakao voakitika ny firenenao voakitika ny vilaninao voakitika ny posinao eny fa nan'ny olona mbola metehatra amin'ny zanahary ny lanitra sy ny tany oatra ny tenanay ara de mbola miayasy manahotranao ihany amin'ny zanany amin'ny hoaviny amin'ny any aposiny any amin'ny rehetrarehetra fa eo amin'izay le ananana zanahary mainty manavitra satria tout compte fait inona moa ny ilaina zanahary raha tsy hanavitra raha tsy hiaro oka ho an'ny olona tsy mila fiarovana ny olona efa any amin'ny afo be sady de ny eto ambony tany le tsy mino any zanahary zany hoe zay tsy mila fiarovana tsy mila protection tsy mila an'izany zay zay koa zy hoe gaga am'izay ve nareo raha le olona ohatran' reny le hidiran-doza am'izay avy eo azafady ary le loza ho miditra tsikelikely de raha manaraka amin'ny baiboly tsara nareo de makopy tsara ohatra zay mihitsy le ozana ny zanak'Israely rehefa nanadininy Andriamanina fa nanompo sampy sy tsy nanaraka ny lalàn'ny zanahariny lanitra sy ny tany de niantsony ny fahavalony anafika azy ame rano azy de rehefa voafe rano izy de ny homana ny urinany homana ny amaniny zany laha amin'ny teny malagasy ary homana ny tainy tsy teny ratsy zany fa teny gasy ny tena marina fa tsy ohatran'ny lisan'ny bory zany hoe raha vao miteny an'izany de hoe be teny ratsy raha vao rasta de hoe tsy lambota aza manambady any reny aza miresaka am'reny zay koa zy hoe vavaka amin'ny janahary ve lahy de zany ny fotom-pisainany lahy fa tsy teny ratsy lesy zany fa teny gasy ary teny voasoratra anaty baiboly zany zay ny tsy mahateny ratsy azy fomanany amaniny sy fomanany tainy satria voafe rano ny fahavalony de tsy mahita rano hoanina tsy mahita sakafo hoanina zany ny anjohan'ny lahy rehefa miseho an'ny lahy mafy loha ka tsy miondrika eo amin'ny zanahariny lanitra sy ny tany zay mamelona ny lahy fa manaikitra ny tanana mamelona ny lahy ka Jesosy indray ny asandratra elaho-Andriamanitra Jesosy zay ny sakafo Maria zay ny sakafo ohatran'ny lahy zay hita maso ohatran'ny lahy zay ny lazako hoe olondia zany amiko olondia namany fotsiny no mipataloha fa olondia tovy amin'le olona any Papouasie le olona tsy mety mipataloha reny ohatran'ireny elahy amiko amin'izao 2026 zao malgré ny progression teknika ana fozahorana ny lahy inona moa ny ilain'la internet sy ilain'la réseaux sociaux sy ilain'la progrès teknika ohatr' zany raha tsy hanaovan'la zavatra ohatran'izao ataonao zay ataonay zao azy natao anay io progrès teknika io fa tsy natao an'la satria tsy afaka nanao zavatra ohatr'izao zay raha tsy io progrès teknika io tsy natao an'la zay maka selfie kely hoe io ny pizzako io ny tsy fantatra io ny amanjako io ny nonoko io ny fotrako zay mampiseho fotra moa am'izao amin'ny Facebook eo de mahazo 2000 vues mampiseho fotra kely fotsiny sampy daholo zany ary tsy ahavotra anao na ny amanjanao na Jesosy na ny volanao
sy zay tianao rehetrarehetra entinao Andriamanitra entinao iady amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Zay le izy fa zaho mino fa ny vahoaka malagasy mino an'izany zavatra resahako zany, tiako tenena hoe mino ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany. De rehefa mino ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany ny vahoaka malagasy satria mpifora fa tsy ohatran'ny vahoaka rehetrarehetra eto ambony tany, de zany teneniko zany ny fivavahana ho azy ka zay lazaiko hoe homana le amanin'ny lahela de homana ny tain'ny lahela satria ataon'ny fahavalony laferana nilozany zanahary lahy ary nivadihany mihitsy lahy izy mihitsy miady amin'lahy. De rehefa lanin'ny lahy reo zavatra reo nefa lahy mbola mivazizotra mbola miady amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany any, homana ny zanak'elahy nateraky ny kibon'ny lahy amin'izay lahy, ary io zanak'elahy nateraky ny kibon'ny lahy io tsy foiny lahy ho an'ny reniny, tsy foiny fa ho an'ny lahy rery. Zany ny loza anjohan'ny lahy ao anaty baiboly zany, fa tsy zany namorona an'izany, ary zay no nampatahotra ka nanompoako ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany mba tsy ho tratra an'izany au moins aloha mba ninona moa mba ny essayer. Zany ny ao anaty baiboly fa tsisy miraharaha an'izany elahy miseho mino an'Andriamanitra io, elahy miseho mivavaka io, nga elahy mahalala an'izany zavatra resahako zany. Ataotsika raha hoe efa tena mino ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany le tena vrai teny hoe afa-po elahy hoe tia mihitsy le tena maharo, tia mihitsy le zanahary manavitra, tia mihitsy le zanahary manasitrana, satria elahy nke matoa mena sainy de tokony hanana kapasité zany lahy handinika an'izany. Ny ilaina zanahary lesy de ny hanana protection, zay fotsiny zava-poana ny akoatran'izay. Ninonninona zavatra ataon'ny lahy de zava-poana ny akoatran'izay. Fa eo amin'izay hoe aiza le ary zanahary koa tsy te hampisotro ranomasina ny lahy na tsy te hampitakatra ny lanitra ny lahy, fa boky tonga de eo ambany mason'ny lahy zany boky zany. De na io baiboly io raha tsy mivakiany lahy ko maika moa fa ny Coran zany ve ho vakiany lahy. De arseko izy hoe mbola olon-dia lahy raha hoe olombelona hitan'ny lahy maso ny lazain'ny lahy fa Andriamanitra zanaharin'ny lahy sy vavahan'ny lahy ary mahasaro-piaro an'ny lahy nefa tsy maharo an'ny lahy. Fa raha le zanaharin'ny lanitra sy ny tany ny tena Andriamanitra lahy, ny lalàna ampiasain'ny lahy fa tsy ny fitiavana fa ny lalàna, fa tsy hoe ambany fahasoavana ny lahy de nanarin'ny lalàna. Tsy jerevo amin'izany ige le konerian'le fivavahana n'izao fotoana izao hoe tsika hono tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavana. Na Kristy raha tsy nikozy an'izany fa ozy izy le riva tsy tonga nafoana ny lalàna ozy le riva tonga navaon'ny lalàna. Fa hoe tonga nafoana ny lalàna ve lahy de hoe foana daholo ny lalàna. Eto zao ny lalàna anankiray zao sady masia anankiray ny koziko faraparany eto. Ho an'le olona mihinana raha kisoa en plus n'izay. Raha kisoa ve lesy no hohanin'ny lahy, ataon'ny lahy ao anaty sachet de andrahoin'ny lahy. De mieritreritra lahy hoe foana ny lalàna de tsy hanody an'ny lahy zany zavatra ataon'ny lahy zany. Satria hoe foana ny lalàna fa efa ambany fahasoavana lahy, zany hoe afaka mandika lalàna zany lahy kristianina io satria efa ambany fahasoavana. Satria efa ny likidena nanaovana franc-maçon le zanaky ny Andriamanitra lahy, laha tokana ho an'ny lahy, efa ny suicide izy ho an'ny lahy. De afaka mandika lalàna amin'izay lahy, mamono olona, mangalatra, jangajanga, fa mivavaka ery am-piangonana de samy miala, mamaly volan'olona, manindrahindra olona, manambanimbany olona, mialina olona, olona tsy naninona ny lahy, olona tian'ny lahy, olona ray vodirindrina amin'ny lahy, olona ray firenena amin'ny lahy, olona ray fiarahamonina amin'ny lahy de tsy tiany tsy. Miaza gaga ho ay lahy. Raha rotika ary amin'ny jidamaimbo ary ny firenen'ny lahy. Aza gaga lahy raha miditra amin'ny lahy ty fahoriana sy fahantrana rehetrarehetra ty mandondona ao an-tokantranon'ny lahy, mandondona eo amin'ny firenen'ny lahy. Za koa ohatra ny lahy za koa nino an'izany koa taloha. Fa za te hivoatra ankehitriny ary fantatro hoe sarotra no mivoatra amin'izany zavatra resahako zany, nefa ny tena tsy maintsy mitante zavatra matoa olombelona velona eto ambonin'ny tany eto. Andao aloha izy tantena firenena teokratika mifototra amin'ny Coran sy ny baiboly. Configuration mbola tsy nisy mihitsy zany teto ambony tany. Ny Coran sy ny baiboly ny atao fototra ananganana amin'ny firenena. Zany hoe le zanaharin'ny lanitra sy ny tany natao Andriamanitra le firenena
sy Andriamanitra ny fianakaviana ary Andriamanitra ny tsirairay. Ka amin'izay raha sanatria ka mbola misy loza tafiditra, de efa mba farafaratsiny aloha, efa mba nisy lafika. Farafaratsiny aloha mba efa nisy zanahary itokisany, tiako tenenina hoe raha misy loza miditra ao amin'ny tokantranoko, nefa zanaharin'ny lanitra sy ny tany, ny boky nahitiny, zany hoe efa afa-po zany ny saiko sy ny foko nanenjika tanteraka, nitady tanteraka ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, de tsy aiza fa ao anaty baiboly sy ao anaty Coran. Rehefa afa-po amin'izay ny foko sy ny fanahiko ka ao anatin'le fiadanana, ka sanatria misy loza miditra aminahy, de efa fantatro hoe avaiza le loza ary fanahoana le loza, na le hoe zay zany ny sitrapony zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Nefa eo amin'izay le fanontaniako hoe zanaharin'ny lanitra sy ny tany tokotra ny ve de amela mipino azy, amela amin'ny mpaminaniny, ho ahantra, ho tratra-pahoriana, ho tradoza andro aman'alina, zay ve no nandefasany antsika teto ambony tany teto? De mino aho fa tsy zay le izy, fa tsika mihitsy minitsy malala azy, minitsy mamaky ny bokiny. Zay ho aniko ziko, meloka zay tsy namaky an'io baiboly io nefa manana an'io ao an-trano ao, meloka zay tsy mamaky an'io Coran io nefa mahafantatra ny atao hoe islam. De zay fahamelohana roa zay para-pahatonga any amin'ny afo be zay de ny eto ambonin'ny tany. Araky ny koziko hoe zay ny soratra ao anaty baiboly, ny zanak'Israely raha zay nolazaina fa zanak'Andriamanitra, le zanak'Israely kely lazaina fa zanak'Andriamanitra voaloha zay vo Kristy. Le zanak'Israely raha lazaina fa zanak'Andriamanitra rehefa nitetateta nandrafy azy ka nak'Andriamanitra hafa, zany hoe sampy mitady lalàna hafa, ry Moloka sy ny rehetrarehetra araky ny koziko teo, ny Asera sy ny rehetrarehetra, de inona ny hafarany? Homanany ny amaniny izy, homanany tainy izy, ary homanany zanany naloky ny kibony izy, tsy zarainy amin'izan'iza. Zay zany faratapo ny kapoky zanaharin'ny lanitra sy ny tany ho an'ny olombelona, tsy ho an'ny zanak'Israely rery fa ho an'ny olombelona, miady aminy ka tsy mitady azy sy tsy miverina any aminy. Zay fotsiny le fiainana eto ambony tany sy ny sens de la vie ho an'ny mpino marina. Sisan'izay nulina daholo le zavatra forononareo rehetrarehetra ankoatran'izay, raha tsy mifototra amin'izay sy mifara amin'izay. Nefa zay mihitsy le laïcité de l'État miexiste eto Madagasikara, de lasa manao foana, mamoriporina zavatra foana, manao boucle infini ao anaty repoblika, napetraky ny vazaha ao anaty lalàna, napetraky ny vazaha, ary ireo vazaha ireo mbola mahery hatramin'izao, satria ialahy mbola tsy mahavita chemin de fer hatramin'izao, ialahy mbola tsy mahavita lalana hatramin'izao, ialahy mbola tsy mahavita ny tena jirama hatramin'izao, fa zany efa vitavita izy aloha tato amin'ny anjon'ny kolonialina tato, satria raha le taloha adiny 4 isan'andro reny kosa aloha zoky raha zazakely, nefa jerena le régime an'le zazakely teo aloha teo, farapara vehivavy daholo ny minisitra ny rehetrarehetra. Vehivavy masika be solomaso tonga, nefa vehivavy mpangalatra ba, satria zay ny takin'ny vazaha hoe ouverture amin'ny vehivavy, ouverture amin'ny PD, akoatran'le culture, le contre culture ho fa le aty amin'ny resaka théologie ny resahako. Satria ny vazaha amin'izay no lasa Andriamanitra lahy rehefa nanariny zanaharin'ny lanitra sy ny tany lako, ny tsy mifora ny maître ny lahy, voakapoky zanahary ary amin'ny cyclone ary lahy eo amin'ny zay hoaniko zika hoe zanaharin'ny lanitra sy ny tany misy ary velona hatramin'izao 2026 zao, fa tsy hoe tamin'ny andro Moïse, tamin'ny andron'i Jesoa izy mivelona de zao izy maty. Hoe Jesosy fotsiny amin'izay sisa mivelona sy Andriamanitra amin'izao, nefa tsy maharo nitsika akory, tsy maharo atenisa.
Dikan'izay raha mbola velona Zanahary lanitra sy ny tany amin'izao dia mbola miasa izy. Ary mbola miresaka aminao mivantana izy. Dia misy boky iresahany aminao mivantana eo amasonao eo, sy eo amason'izao tontolo izao, nalefany tamin'ny mpaminany Mahome, tamin'ny Jesoa, tamin'ny Moïse, ny boky Baiboly sy ny Alikoranina. Izay fivavahana tokony arahanao sy lalam-panorenana tokony soritanao amin'izao andro izao 2026 zao, fa tsy hoe nanadinanao Andriamanitra ka le boky taloha tamin'ny andron'i Jesosy efa 2000 ans sy ny bokin'ny Moïse efa 3000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans avant Jésus-Christ, izay efa feno diso, feno fitaka, feno rehetrarehetra mbola amasininao amin'izao 2000. Olon-dia ianao amiko, olon-dia. Dia gaga amin'izay ianao hoe tsy metraika aty amin'le fiainanao le Zanahary tomponao, fa manjaka ao anatin'ny tokantranonao ny aretina mafy, ny fahantrana mafy, ny fahoriana mafy. Efa nahazatra anao raha ka zany raha malagasy fa tsy niova ianao. Efa nahazatra anao ny ady tamin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany fa tsy nampiovanao zany e. Miposaka amin'ny masoandro, miposaka amin'ny volana, miposaka ny kintana, miova ny taona, mitsiro ny voninkazo, fa tsy nampiovanao malagasy zany e. Tanao le izy, ny olona hoa, ny olona. Ka zay ny koziko hoe fitiniko amin'izay le izy, mitranga ny déstabilisation, ny mpanao trafic d'organe, ny mafia mpamonin'olona, ny exécuteur zany, etc etc. Tsy mahagaga zany ka. Tsy maharo anao ny Zanaharinao, nefa zay no ilaina Zanahary, zay no ilaina Andriamanitra hiaro ny tena, hiaro ny zanaky ny tena, hiaro ny fahasalaman'ny tena. Tsy haiko hoe hono alesa ry zalahy tena mpanao scientifique reto, zalahy tena universitaire mipoapoaka reto, science exacte ve le ty zany resahako zany? Science exacte ve le ty ny magie? Araky le koziko hoe minana raha ihany dia ho hitan'ny làlana, enjohan'ny lahy, satria hoe foana ny lalàna dia hoaniko ny raha, foana ny lalàna dia hanao firaisana ranofa mivadika ana dia tratran'ny fadim-bolana ary izy. Lalàn'i Moïse zany e, foana ny lalàna ka iray amin'ny zanako, iray amin'ny anabaviko, foana ny lalàna ka iray amin'ny anadahako, iray amin'ny anadahako, iray amin'ny tena lehilahy mitovy amiko, izay zavatra mihoatra amin'ny fetra rehetrarehetra dia nalalàna, satria makatsy am-piangonana, satria zanaky ny Andriamanitra reo efa mivonoana ho anareo tamin'izany andro izany, ny zanaky ny Andriamanitra reo lahatokana. Dia zany ny zavatra velona eto amin'ity firenena sy tanindrazana ity amin'izao 2026 zao. Dia tsy haiko iza ny olon-dia, dia avy eo le voninkazo ny enjehana. Araky ny koziko hoe hoaiza inona ny ataoko eo anivon'ny fiarahamonina manenjika voninkazo. Tsy haiko hoe misy filozofy enjana sy poeta enjana nakôzy an'izany ve teto ambony tany teto, hoe qu'est-ce que je foutrais dans une putain de société qui pénalise une putain de plante. J'ai rien à foutre dans cette société-là. Dia jerevo amin'izany hoe hatraiza ny fijerinay filozofy, fijerinay adala, fijerinay poeta, fijerinay vagabond, fijerinay mpivavaka ary mpino any Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, ny famakianay tena hoe zava-misy amin'izao 2026 zao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.